Ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Ampasanjina. Nosoratany Airtox. Ho velomin'ny Rakoto, Faly, Nambinina Randry miaraka amin'ny Oly Malalatina. Nandry feo sy nanatotosa, tovy razana mamonjy sy Yoloso. Sory zandry ahoana zay teba elahy aloha manara-maso amin'ny mpiasa androany fa salesy andeha hijeran'izany karera vaovao any amin'izany Ampasanjina zany fanganareo ry teba nahita trasy vaovao indray ohatra mazava ho azy lity toerana voaheniko zay izy io sady ohatrany tena hoe tsy de misy mpahalala hony nefa tena misy arena miafina ka zay ny andehanako any zany very teba tsara kosa zany sady tia kareritran-drahantsika amin'izao ty indre ohatrany efa be mpahalala sady tsy de azahoana ntsony ka zay mihitsy any koa misy vazaha zay mantsy milaza fa hividy vato nefa tsika to tena tsy maharaka tsonoko vola be vaovao indray zany ry teba zay mihitsy mila mietsika mariny tsika amin'izany ka fa raha neniko ngely ty de hoe tena be arena miafina mihitsy ony any amin'izany Ampasanjina zany fa ny olana kely amin'le izy fotsiny de tena ratsy be nge hono ny lalana makany zany ve de olana ary teba nareo nge mahafantatra olona ao ambony ao asiana fotsiny fiaraha-miasa anangana orinasa any tsika hoe de mila fiaraha-miasa amin'ny lalana ratsy sady amin'izay koa tsika mba mahazo fahazaon-dalana ara-panjakana amin'ny orinasa zay ketrehantsika any de ara-dalana tsara tsika amin'izay ry teba eny efa tato an-tsaiko mihitsy lesy zany fa ry zalareo koa nge problème tena tsy manaiky raha tsy kopaka isasahany fa eny leo aloha ilatsahako amin'ny mihitsy lesy le karera de hiteo hoe tena misy arena miafina tokoa ve satsia fitaovana raha teo koa mo ananatsika avatarana hoe misy sa tsy misy le izy zay mihitsy ny mety ry teba aleo aloha porofola de azo antoka tsara hoe misy entana tsara vao mitady fiaraha-miasa ka zay mihitsy fa zay no napetsoko alina vao maraina io rehefa avy eo any mantsy de tsy maintsy anainga ka zay no ampendraketako alina amin'ny fanaraha-mason'ny karera androany matoky alina fa ela mantsy ny tena tanakavanako okery deba aza matahotra ianao iza ndray hony raha angaty le olona miaja be tonga teto tanàna androany iny ka olona manam-pahefana avy any andrenivohitra aminy izy iny raliza mba tonga n'olom-panjakana kosa zany aty amintsika ko misy antony oko mahafinaritra zany fa mba hitany tsara zany ny ara-tsy ny dalana makaty amintsika ko mijaly mihitsy mantsika avy aty ambanivohitra aty rehefa miakatra any vokatra marina mihitsy aloha zany voalazanao zany sady zao koa nampahanatena ny any amboatra ny lalany mihitsy zareo rehefa tafarisaka tamin'ny singa président vokotany teo vaovao tsara kosa zany rakotroka tsara kosaka ho afa-pahasairahana amin'izay zany sika rehefa mba mampiakatra vokatra rendeny vohitraniko zany mihitsy kosa aloha fa inona marina hono tena ndraiky fa tena olom-panjakana mendrika tokoa ny fahitako azy ankeo iny ka to hoe solo tena ny tompona ndraikitra ao ambony ao ny izy iny ko zany fa tsy nofaritany kosa aloha hoe inona lay toerana misy an'ilay mpaniraka azy fa tsy zany any koa anera liza fa ahoana koa mbola misy zavatra ataony hafa koa fa mbola misy inona koa rangaty ka anangana foto-davitra ato amintsika ondry zareo tsara kosa zany tsara ka tena tsara kosa ne tena androzy vetivety zany ty tanànantsika ty raha zany misy rangaty tena mampisaotra an'Andriamanitra mihitsy ka amin'ny herinandro ihany ondry zareo de ho avy anamboatra amin'ny lalana sy anangana an'izany foto-davitrasa zany kosa zany ka tena olom-panjakana mandray andraikitra raha mba tahaka zany daholo ny ataondreo ambonireo de tena mba androsy ihany ty Madagasikara tsika ty hita ho ala matotiko
ka nanao izy tandro deba nilamina tsara. Inona mahataitaitra lahy eo e? Raha mpanana angely ty fa tena tsara aloha le karirany le tia. Sady ny olona any ary tsy mahalala hoe misy arena miafina ny taniny a. Zany ve? Ka vao maika hoe mahatsara zavatra zany e. Dia ahoana zany ny atao? Tsy taitra lafa efa milamina tsara daholo ny fandaharam-potoana antsika. Fa ratsy be tokoa aloha lalana makany a. Dia mila amboarina zany aloha. Dia ny fampandriana drisa nataoko tamin'ny président Fokotany sy ireo solotena pokon'olona vitsivitsy zao a. Dia hoe anangana orinasa eto zahay. Fa tonga dia faly mihitsy litiry zareo na eno an'izany a. Lave ahoana e? Raha azoko tsara ange zany dia tsy maintsy hiara-iasa amin'ny olona ao ambony eo ihany tsika. Tsy maintsy zany aloha no atao amin'izay tsy misy mahalala ny tanjontsika. Sady raha tena fahatako an'le toerana angely ity ka tena mety hisy mercure mihitsy e. Zany e? Dia le orinasa atsangatsika ao atao mpamokatra rano fisotro madio. Le izy koa mantsy akaiky tendrombohitra be zay ka mamokatra loha rano tsara be sady madio e. Zany very deba. Be dia be lesy ny tombontsi ho azontsika ao a. Sady inoko fa tsy hisy alala velively mihitsy izay tena tanjontsika any e. Miketrika mihitsy nge nareo zany ry deba. Zahay lesy mampanana ampanana. Tsy tonga ho azy eo ampelantanana zany ny areny e. Raha tsy mampiasa kôkô ale teo tsara ho andoha alina tsara zay. So ela mantsy mihevitra hoe debadeba fahatany fotsiny ny akamaroan'ireo debe tao amin'ny tanàn'ireo. Tena marina aloha zany ry deba. Fa misy ketrika masaka be koa miparitaka any zao a. Ka inona olona ity zany? Manangana fiangonany. Angatsy kobonareo zany. Zany nge mahabobaka ny karazam-piangonana eto dabo amin'izao e. Tena raha zato aloha tsy latsaka amin'izao a. Ay ve. Efa ela lesy zany ny fantatro fa aleo ilamina dia misesy a. Rehefa nanomboka hampiasa kôkô koa elahy zany a. Mety amiko tsara elaka. Ary tsy maty antoka mihitsy ny safidy alao tananakavanako raha zany ny fandehany. Tena tsy mampandradrisa tokoa ny ianao raha kotroka fa tena miasa. Efa manomboka sahady ny fanamboaran-dalana anyko. Zany ve raha matoty? Ka vaovao tsara kosa ne zany. Sady tena manara-penitra mihitsy ny anaovanjareo azy eo a. Zany a? Ie. Raha matoty aiza aloha mirana teo e? Ai, maharo sakafo an-dakozio ao re izy a. Fa misy lanao azy anga? Mba tsy kely izy aloha matoty azafady fa ilaiko mihitsy izy a. Mirana ho a. Mba avy kely indriko fa tadiavindray indriko aty e. Eny rerineny a, ho avy. Ahoana ry dada? Mipetraha aloha ianao anaka. Misy resaka kely mba ataoko aminao aloha mipetraha kely. Alefaso ary fa mihaino anao ahy e. Tsy zany anaka. Zao a. Isy orinasa voa isokatra hono eto amintsika. Azonao tsara? Ko maninona moa anaka raha hoe tsy mianatra ny andrenivohitra tsony ianao fa mba mijanona ty dia miasa ao fa tao hoe mitady olona be dia be ondry zareo a. Raha vao mitsangana eo io orinasa io. Sady ny mari-pahaizana nananao koa nge anaka efa tsara e. Satria mari-pahaizana baka hono manko no ilainko. Eny tokoa ary etsy. Sady tsika avy ety ambanivohitra ty koa ne rehefa mianatra any andrenivohitra any dia ataondro tsinotsinony. Vao tsy misy vola retsy dia tsy mitendry raha vao any andrenivohitra any a. Zany aloha anaka. Jereo indray zao iny zanaka ingaradony andrefa tanàna iny mba hoe hianatra any amin'ny université zany hono nefa inona fa tsy hery taona dia notaty any fa hoe any mpanambola hono ny fianarana any. Ny kolokolo hono retsy ny tena manjaka any a. Noho izany raha vao tsy mahafantatra olona eny dia tsy ho tafiteny zany e. Raha tsy hoe indriangany tena hoe efa tapaizana. Andray kosa ry dada Sineny. Zany mbola te hanohy ny fianarako e. Ary tsy misy an'izany koa fa izy mihitsy no efa tsy vonona dia mahita lasaina aminareo eo. Isika ne anaka ka sahirana ary mirane. Eny na dia te hianatra ary aho fa rehefa nareo no tsy vonona dia afaka ny hanao inona moa e. Zay zany. Ka tsy zany anaka tsy hoe tsy vonona koa ny izay e. Fa ny fahasahiranany ty efa hatrany tendra keliko.
Ka raha no ohatra n'ireny zanakingaradony ireny ihany ve tsy aleo manampy ny ray aman-dreny ety kosa e. Marina mihitsy reto zany a. Indry ihany ake ny fahasaranantsika ato e. Eny aro ahy e. Tsy manino zany rehefa zany ny fantatra rehefa mety. Dia ahoana indray zany resaka mandeha zany ry Deba? Fa misy inona indray tia? Ka hoe toa mbola misy fady zany hono aty fa mbola misy vazimbako. Vazimba? Aza mampime eo lesy a. Efa ty amin'ny taonjato faha-roapolo angely ty sika zao e. Efa maty asany zany resaka vazimba lazailina zany fa ny olona taty fotsiny no tsy mahita fivoarana dia mbola mino an'izany. Zany ve ry Deba? Zany mihitsy e. Ohatrany marina ihany aloha zany lazainao zany e. Le ty e. Elany ery zany rehefa mba nitenenina foana hoe mba mampiasa aho kokoa fa zay nge no mahatonga anay ohatr' zao e. Ela ve ty dia hitovy sainana amin'ireny olona tsy nahita fivoarana ireny e. Reny mantsy raha voalazailina zavatra dia mino avy hatrany. Indrindra moa rehefa asiana fandresen-dahatra maty paika izay ka zany eo amin'ny mampirongatra an'ity resaka fitatavam-bola ny zalahy amin'ity resaka fiangonana ity e. Ny toe-tsaintsika malagasy mihitsy lesy ry zandro no efa voazanaka. Efa zatra nobadonatra amin'izay tsika ka mora resena lahatra kely foana. Dia miaika anareo mihitsy ary Deba ka. Ao fa manaraka indray lahy meko moralina tsara fa aleo aloha zany ho any. Dia ahoana ity? Dia ahoana fahitana le carrière? Ao tsara ka. Mifanaraka tsara amin'le orinasa tsangatsika io. Vola be no azontsika eto a. Ny vintana koa nge lesy efa mitongilana amintsika mihitsy ny tena mariny. Ny saina raha teo moa efa miketrika. Sia. Ora Liza, ora matoty a. Aty an-dakozia e. Ka vy kely aloha anao vetivety aty azafady e. Fa inona koa rangaha ty zao mampiatsatsy mafy anao zao a. Zao a? Efa mba nandalo teny an-dafiatsinahana teny angah ianao io ka. Rehefa avy eo mihitsy zao zay sikala mirana zao vao mikasa hoe fa anasa lamba eny maty zay rehefa avy eo e. Fa misy inony? Ka tsy zamo a. Fa tena gaga raha nandalo teny fa de tapitra nisy namefy daholo ny faritra rehetra eny, tapitra. Fa nisy namefy ahoana rangaha ty a? Zaro mba gagako. Ohatray. Raha le fefy aloha ny jerena de tsy olona vety mihitsy nanao azy zany. Fa maninona le fefy ka? Ora matoty azo ny loko fotsy daholo no mitsatoka eny. Taiza de tianao no nahita olona nanao an'izany ary ka taiza. Mazava be anie zany fa le olona milaza anangana orinasa no namefy an'izany e. Eny izy zany no anangana le foto-drafitrasana mpanetena indray zany. Ora Liza, fa ianao ve mody tsy mahalala sa ahoana e? Mbola misy vazimbany eny ary porofon'izany sy ny fady isan-karazany zay tsy azo atao eny. Fantaro tsara zany e. Ay. Fa inga président Fokontany mihitsy ny mahagaga hoe fangatsy nampahafantariny andreo vahiny ireo zany. Asako. Mety hitera-doza ho azy ireo maty zany ko. Aleo fa andalo any amin'ny any rehefa avy eo de ho fantatra amin'ny mariny. Tonga resy de mandeha andriry-mirana fa tamy any rehefa avy eo a.
mbola anome vilona ny vetivety re tsara rehefa avy eo fa ndraindry masy lasa eny amin'ny président fokotany eny eny ary any azamy miandry anao dia tia koveta ray misy lambo ty any no entiko fa tsy zakako mba entiny eny koa sy io koveta ray io zay zakandry re entiny fa alohany andehanandry aloha dia mandehana kely mba laivy le pataloha ndraindry ao fa sao dia adinika eo indray efa napetrana eo ambony fandrianao le izy eny areriny eny tena misy loharano tsara be maro ny ty toerana hitany debitika mahafinaritra mihitsy mijery azy zany ary toy misy niongana sady le fifinapetaka ry zalahomaly tena misy nanongotra mihitsy raha izao fahitako azy zao ka mety nisy sakaka ngamba dia tsy azo ny tena velany teo ary aloha hiakatra ny an-trano amin'izay fa nanara-maso an'ireo fifiry fotsiny moa nandehanako taty ambany taty ary misy tovovavy miloloko vetany midina tiny izany andeha hanasa lamba angambany izy zany aleo hoe ampiresana manao ondry salama tompoko ary inona koa reto fefy be reto zaho avao nahita an'ireto ary tovariana be nge ianao zany gaga mahita an'ireto fefy retoko mbola tsy nisy an'ireo mantsy taty tamin'izany nanasa lamba farany taty ive ka zay kino nanao an'ireo tsy zany mantsy fa eto amin'ny mpifaritra voafefy ito no hananganana an'le orinasa ty aminareo zany ve fa ngaha mbola tsy fantatrareo ny tantaran'ity toeranyity ka le resaka vazimba indray zao zany aleo tsy mahafantatra dia amin'izay miresaka elaela aloha zay sy ty tovovavy mahafatifaty ty sady ararotiko ampiresahana amin'izao ty fa misy inona kiry tovovavy manjakely mahafatifaty akindry toerana mbola misy vazimba ne aty ary misy fahatsy azo atao eto amin'ny toerana izay mifefenareo ito mihitsy zany ve kiry manjakely aza mba manao an'izay mampitaohatra moa re amin'izao koa ve dia mbola isy an'izany vazimbo zany foana tena tsy mihanyany an'izany anie zany ary aleo aloha andefa mbola maika sady anao ohatra ny mananyany afotsiny fa tsy matotra mihitsy koa miresaka amo tena lasa izy marina tezitra koa ngamba izy nahitany mety oko tena mbola mimby an'izany vazimbo zany marina ny olona ty ny zavatra koa rehefa atahorana sinona be dia ohatrany hoe misy ko marina ihany kely lazainy deba hoe tena mbola tsy mandroso mihitsy ny olona ty ka ora matoty aika ka efa nampafantariny ngara-presy tamin'ireo vahin'ireo ny tantara fa ry zareo mihitsy no manao belora matoty zany sady tsy mino mihitsy ry zareo no tsy azo atao ninninona fa dia ny ataony ihany ny ataony zany ve rangaty ka zay mihitsy ny resaka isikalamirana tamin'ny maraina teo hoe tamin'izay le nanasa lamba iny fa nisy inona koa tamika ka nifanena tamin'ilay tovolahy iny anie tamin'ny maraina ry dady dia nolazaiko taminy fa hoe misy vazimbana eo eo amin'ny toerana fefenareo io dia mezany fotsiny ne ohatra ihany finona koa raha no aton'izany
dia hita loza eo marina ndreo raha izany no mitoky io marina moa. Fa nga vita izay fe fotsiny ny ao e. Efa misy tany tsotsotra efa voatsangany zareo koa ne eny e. Atoriana amin'ny alina angambany io e. Tena vetivety eny nanaovan'ny zareo azy zany e. Fa inona marina hono tena foto-davitra asatsangany zareo ao eo e. Ka hoe orinasa famokarana rano fisotro miko. Zany ve? Dia izay no mahatonga an zareo mifidy an'io toerana io e. Ay ve? Dia izany zany mahatonga an zareo misiriziry amin'ny heviny toy io. Dia inona hono rangahy ny fepetrany raisinga presidant Fokontany tamin'izany? Ka efa nandrara hono izy fa tsy nanaiky mihitsy ireo vahiny ireo fa dia misisika foana e. Sady zany fahazoan-dalany zany foana no aderaderany tamin'ny presiko. Tsy afaka nanao ninina intsony izy dia izay ko. Aleo rery dada sy neny hoany zany aloha fa andao hisakafo dia atory fa ny andro koa ty efa me alina ihany e. Ho ito ihany ny tohiny. Aleo aloha rangahy andeha atory amin'izay fa efa alinalina sady nge izany andro izany. Fa manja kosa aloha ilay tovavy tamin'ny maraina iny fa resaka ka resaka. Raha iny izao ny ampiaingona tonga dia anjely latsaka tany mihitsy angambany. Fa mba aiza raha ny tranony iny e. Sady ohatran'ny niaritra mihitsy ny fijanonana aty raha izao. Mila ketrehana iny aloha fa inona fotsy moa no ataoko aty. Raha pitsy dia ny raha pitsy ihany dia efa sahafika iran'ny tanàna ny tranony iny. Fa mbola tsy matory foana koa raha very zalahy-piaso ao izany fa toa mbola maheno feon'olona miresaka ao ivelany ao izany inga e. Nefa ngeky efa amin'ny 7 ora alina izao e. Leo hoe voana kely any vetivety izany no jerena. Ohatray. Ary toa tsy misy ninina koa rety. Maneringelina fotsiny koa izany. Ary aloha hiverina to fa mangatsika koa ny aty ivelany aty izany. Efa tafavoaka aty ihany rangahy fa tonga dia alolo mipipia. Kay, ohatray. Iza koa ary za mitoraka izany. Nefa ny toa tsy misy olona akory. Aleo hoe hojeko natao mbadiky ny trano ato sao dia ry zalahy matory any amin'ilay ihany no manany any. Toa raha tsy misy an'izan'iza akory. Dia iza zany ilay nitoraka aty eo? Ary ohatrany mahatazavana olona nge ahy zany e. Ry lavitry izy zany e. Tena tsy diso mihitsy ny fijeriko ka. Ny akanjony raha teo fotsifotsy dia fantatra tsara. Aleo hoe atoniny iny. Ohatray marina. Ary nakaiza izy teo fa toa tsy hitako vetivety teo. Oay, rinray. Aleo ianjehana. Nefa sao dia mba mpamosavy ka ho voasoavaly io nefa raha mpamosavy iny tsy efa nivoraka be ny lohako ohatr'izay e. Aleo rangahy enjehana fa tsy misy sarim-bavy zany eto ohatray tena nanjavona indray izy teo. Fa iza ary iny sa ve olona mitady angalatra? Aleo rangahy hiverina fa tsy hitako tsony izy teo. Manomboka arapitso izany dia asiana mpiambina koa ny tanàna fa misy mandehandeha aty amin'ny alina.
Fa inona indray ty ty atsanga tsy amanorana lazay lahy ty a? Ry zalamanany any an'lahy zany fa elahy mihitsy koa ny tena ray ny tetaka. Ka efa ninjehako anie le olona Ardeba fa tsy tratra mihitsy. Ny eritreto zao de hoe somba olona angalatra raha le izy. Asiana olona tsy matory indray lesy zany amin'ny alina fa miambina. Fa milamina tsara ve nefa aloha ny asa lisany atika? Milamina tsara aloha hatreto Ay kosa. Fa zao le fefery ambany erio no nisy nanongotra foana. Le fa nilazaiko anao tamin'ny omaly iny. Zany ve? Misy mitady angalatra mihitsy aty Ardeba fa aleo asiana mpiambina tokoa amin'ny alina. Zany vely ty. Eny tsy zany mantsy fa nisy fifandirana kely koa nge teo aminay sy le président Pokotany. Ohatray, fa nisy inona Ardeba? Ka andrarano hoe tsy mety izy raha eto amin'ity faritra amin'ny fifetsika ity nareo no anangana zany orinasanareo zany. Fa hoe toerana misy fazimba hono sady misy fady tandremany. Ty inona navalinareo azy Ardeba? Inona moa lesy no avaliko azy eo fa tsy misy iraraiko an'izany resaka vazimba sy finonom-poana an'izany. Sady laza sy Pokotany kely io koa ve lesy mba mianatra amin'ny mandrara. Nolazaiko tamin'ny fotsiny hoe efa misy taratasy fahazoan-dalana ity ka tsy misy ny olany. De tonga tena angina ny vavany. Fa manomboka zao tokoa aloha dia aleo asiana mpiambina amin'izay fa efa manomboka misy mikiafy tsika. Omeo baiko tsara ry zalahy reo fa ela moa mpanara-maso azy a. De izay tratro tonga dia ataovy amin'ny fanaovana azy mihitsy. Eny ara Ardeba. Izy mianaka efa mba naheno vaovao anganareo mahakasika an'izany fifirian-dafetsinahany ery zany. Ary mandeha be mihitsy izany resaka izany. Za koa zao vao naheno fa hoe misy manongotra foana ho izany fefy izany efa indro zay. Zay sady mampitandrina mafy amin'ny olona eto mihitsy zareo fa zay tratra mikidikidiky sy midikiditra eny hono dia mahita azy. Tao hoe nisy olona saika angalatra hono tao alina. Zany ange no anontaniako anareo mianakio Za aloha ohatrany de tsy mino an'izany loatra ry izy mianaka. Zao manko tety amintsika tety mbola tsy arina enona mihitsy hoe nisy zavatra very zany taorinan'le mpangalatra tratra tety tamin'ny 5 taona efa lasa angambo zay ko. Eny tokoa ohatrany tsy mampiny izany za aloha mino fa efa fambara hafahafa zao zava-mitrango zao fa fambara ahoana ary neny? Fambara ahoana tokoa raha liza. Ka jerenareo ary raha isy angalatra ve ny fefindry zareo dia honongotana fotsiny fa tsy nalainy mihitsy. Azo eritreretina ihany zany lasain'ny zany ka zay eo andrindra nge le mahagaky. Raha angalatra tokoa ve le olona dia tsy nentiny nody iny fa dia atsaniny eo indray. Tahoako. Sady amin'izay le izy efa indrono ny sefa tsy hoe ndray mandeha ihany ko. Ka zay nge ny tenenako hoe efa fambary io ary isy loza hitranga eo amin'ny toerana io atoato raha zao no mitoy nefa nery zareo tsy azo sakanana mihitsy. Tsy mino fisiny zany tsonono zareo amin'izao ka raha tsy voa angambo ireo tsy ho faiko. Raha maso tsara lesy ireo mpiasa ireo dia teneno mpiambina tsy atoro mihitsy amin'ny alina fa efa misy manembatsembana sady ny zavatra ataotsika. Aza matao atrenao Ardeba fa omeko baiko tsara daholo ry zalahy reo. Ok matoky alina. Fa ny andro lesy ty efa amin'ny 5 ora hariva sady ka za moa hain'lahy ihany fa tsy maintsy mbola hody nefa ny lalana mbola lavitra. Raha pitsindray lesy atonga eo Eny ara Ardeba. Enao koa ny vetivety dia ho tonga any fa fiara nge raitra dia raitra zay ary lesy fa lasa rapitso
tena aleo andeha mafimafy ihany fa trahatra hariva koa ty zako. Mbola ketanany amin'ny salama tsy za zao avy aty. Tsy maintsy tonga amin'ny fitoro hariva any Antananarivo rangahy. Fa vitany salamilay koa aloha zany lalana zany a. Aiza ho aiza amin'izao le nandanako tamin'izaho vao nakaty voalohany. Mafy marina izany fitadiavana tombontsoa izany ka. Fa efa mitady ondrika eo anatrehako daholo maro n'ireo olona ao ambony ao ireo a. Tsy mahazaka fofom-bola mihitsy koa moa ry zalako. Marina kosa aloha ny azy. Iza rery ny tsy mba azo nefa arena miafina be da be io. Ohatra ny tsy mampiny ihany hoe firenena mahatra indrindra ty firenena malagasy ty a. Nefa ny ato manao amboteiazy mihitsy ny fidiran'ny vola. Tena efa tsy hita indray moa izay hanaovana azy atoko. Ohatra marina. Tena variana koa marina ka saika vohitsaka le olona nanapaka tampoka teo alohako iny. Efa hitako moa fa fiara mandeha ka mbola miampita ihany le olona tioko. Aleo mihitsy rangalo ivoahana any fa tsy. Ohatra ary toa tsy hita nge izay nalehany teo e. Ny andro koa moa ty efa maizimaizina ihany. Aleo mihitsy aloha arehitra ty tory samy finday ty dia hotsolovina ny kodiaran'ny fiara fa sao dia vaky. Lasa lavitra ihany mantsy le coup de frein teo. Le ty e. Tena io tokoa ary le nahiko fa vaky tokoa ny kodiaran'ny fiara. Ohatry. Ary inona le nanaloka teo? So dia mbola manany ihany ary le olona teo iny. Raha tratra koa moa lahy dia tonga dia apokako amin'ny basy ny loha lafa ataovy. Zao aty voasazy indray an'olo ny kodiaran'ny fiara. Ary misy olona nge iny ariana iny izany. Tena io mihitsy le olona teo raha zany ka. Ataoko malala ny anarako e lahy androany. Aleo aloha alaiko ao anaty fiara ny basiko fa tsy. Ohatra. Reza tampoka teo izy teo. Sa olona mieritreritra nanafika mihitsy ary iny. Dia ifampitady eto tsika raha izaniko. Kay! Ary afeza koa izany olona mitoraka izany. Mipoira le ty lara mafy be fa aza manao adiny ny sarim-bava ohatran'io a. Ohatra. Ary tena tsy misy nizaniza marina. Dia iza nefa izany no nitoraka teo ka. Aleo hoe tazamy matsy ambadika atsy fa so dia mba miafinao. Raha tratrako eo moa lahy dia ataoko miparitaka amin'ity lohany lahy. Ohatra. Tena tsy misy ninona koa ato marina. Dia ahoana ary izany no atao. Aleo rangahy soloina aingana ny kodiaran'ny fiara dia hiala eto fa zaho koa no toa adalaina eto a. Ny andro dia sanatry fika mbola isy olona sahiditra ihany ato amin'izao efa misy mpiambony izao e. Aleo ro rangahy tory amin'izay fa tena reraka zany e. Iza koa ary zany manilingilina zany e. Mety ry zalahy mpiambona kosa angambany. Aleo aloha vahina so misy zavatra tadaviny zalahy angambany. Ary toa tsy misy olona akory e. Sa zany leraka dia mamorona feo ny sofitra. Leo rangahy miverina matory fa lany nofy angambany.
tena mbola misy mandondona mihitsy raha nga zany fa tsy manofy ah. Aleo jereko any velany any. Tena tsy misy ninina ty. Fa aiza koa raha zalam-piambina no tsy mahita an'izany olona manelingely zany e. Aleo mihitsy aloha jerena any ka. Ka tsy olona very tazako ry alory e. Sady teo amin'le nahitako azo maly mihitsy. Teny enjehako amin'izay io ary tsy ahavotsy totsony. Aleo aloha andeha mafimafy mihitsy ka. Ary nakaizandray no nalehany teo e. Nefa ne ohatrany tsy nihetsika mihitsy nahitako azy teo e. Tena aleo mihitsy aloha atsona ry zalam-piambina ka. Aleo mihitsy aloha alehany. Ohatray ry indray le olona marina. Kay sady misy mitoraka indray zany. Ay maty a. Vonolohako marina. Tena ho enjehako any fa zay lalany any raga lalany. Kay edy ay nenjeh raha marina. Fa inona koa no naminga anaty eo e. To misy misarika ngeza ny tongotra zany nefa tsy mahita an'izany izy akory e. Oay marina. Iza ho ty olona fikely sady sarita bolo be ty. Maty marina. Vonjy eo e. Vonjy eo e. Io ary le fa nolazaiko anao raha kotroka. Fa misy inona raha matoty iny de mivara ohatran'ohatran'io ianao a. Eny tokoa ary neny a. Fa nisy inona koa tany. Ka nampijaliany vazimba tao ane alina hono le tovolahy iny. Le niresaka tamindrindry mirana. Ay, tadidiko indry neny a. De tena tadidiko tsara mihitsy ilay niteny azy a de nimezany fotsiny. Zany ve raha matoty? Tataro tsara aloha zay hitanao tany fenao koa ty ka izao ane. Feno rangodrangotra be hono ny tenany eo. Ary maradatra avokoa ny vatany fatao hoe nitaritarity ny vazimba tao hono iny. Okizay ry neny ka. Zahavy mba tahotra maheno an'izany fitantaranao azy zany ka. Marina e. Zao koa ane. Ary zareo reo a efa nitenenina fa mafy loatra ka. Marina mihitsy zany. Masika ane ho an'ny vazimba ao e. Ono a tadidinareo moa le adala taty amintsika iny. Ka sy tonga de maty teo eo avy hatrany rehefa nanao maloto teo amin'ny faritra eo. Vao fambara fotsiny zany zao fa raha mbola mikidy biby eo reo de tsy maintsy misy ho faty eo. Tena entsana izy ty. Asako. Ny olona eto tanàna avy ane rangahy no lasa matahotra daholo amin'izany e. De tsy tonga saina amin'izay kosa very zareo amin'izao zava-mitranga izao e. Fa naninona le tia lazany ry lova. Ary tena maratra be mihitsy nge. Fa nisy inona ka? Tena misy vazimba marina eto ry teba. Fa ahoana le ty? Ka zao hita aloha zao nge nanaovany ahy. Fa ataiza mpiambina tamin'izany e. Inona fotsiny ny anakaramana an'ireny zany? Ka raha ny fitantarany zala azy de hoe ohatra ny tratran'ny odivoniko zany ho ny zala. Vao maizina kely ingeny andro tonga de restory avokoa ny zala tao e. Tsy misy an'izany lesy fa ela mihitsy ny eto ny tahotra de mamorona fotsiny eo a.
Aleo mihitsy aloha lahy alefa miakatra androany ho tsabonaka. Aleo mihitsy aloha zay no Tordeba fa tena tsy hijanona ty tsony aka. Mariny Zay mihitsy. tena tsy mahatoky maty mihitsy zany Teba raha tsy avy mandivina. Azy ny azy fa raha tafakatra ny Antananarivo eo aloha dia tsy miverina ty tsony. Tena fayary tena mino tokoa fa misy vazimby ty toerany ty. Sara fa tsy afaka ty raha ny aiko. Aleo misoroka toy izay mitsabo. Raha mba liny teny'le sipakely iny azo tsy ohatran'izao mihitsy. Teriko le sela rehefa avy eo fa inona ary ty sary tahotra be ty e. Manahoana tompoko? Salama tsara. Ahoana nanao zay? Misy ilanao ananga? Azafady, tsy zany fa mba misy resaka kely mba tiako atao aminoko. Alefa sary fa mihaino anao e. Misaotra anao. Efa fampitandremana anareo anie nahazo an'ilay tovolahy omaly iny e. Ka mba miteny anareo ihany sy miala nenina aminareo farany fa mahasika eny eo amin'ny vazimby eto hoe. Zao manko. Indray andro zay nisy adalana anao maloto tety amin'ity faritra ity. Tonga de ny olana ny lohany ary maty teo eo ihany ka tsy mino an'izany ary ngiaty. So te verinao fa zazakely ara ka hitantaranao angano eto. Arena be miafina ato ve de iavotsotro fotsiny. Tsy rapanana mihitsy kosa aloha no anary jokery zany. Tena tsy mitantara angano aminao tompoko fa misy zavatra marina anie zany lazaiko anao zany ho ahy. Raha mbola zany resaka vazimba zany ihany resanao amiko de mahazo mandeha anao fa tsy mampiova ny hevitra izay lazainao eto ary tsy asakana mihitsy. Mazava ve zay? Ary mahazo mandeha amin'izay anao fa mbola maika koa ahy. Eny ary tompoko. Izay ihany no saika resahako aminao fa aleo ary andeha amin'izay rehefa tsy hainao ianao e. Andao e. De afaka didy amin'ny fatana izy mianaka fa de nandrehatra kitaitsy nyrehatra. Tena be mikondrotsy azo tenenina mihitsy zany raha olona marina moa. Fa inona no nataonao tany rakotroka? Endoko ary dada fa nisy inona ndray koa e. Niala nenina ny teny andry zareo ary izy mianaka fa tena mafilo zareo Sino an'izany mihitsy ny lehibe andry zareo inko. Ay, zany indray raha nazo taimbava tamin'ny taniko. Ohatry ny fako mihitsy ny fiheverany io lehibe ny io atany. zany ve rangaty? Tena efa misangy loza mihitsy anie izy zany raha azoko tsara De e. aloha hita aloha zao ko sady fanimbazombana anie zany lazainy tamiko zany Zany ve? Zavy ny natahotra ny eniny tenina laoko mivavanyko. Aleo any Zay mihitsy efa afaka didy zany sika fa izy mihitsy manao be mareniny. Azy ny azy rehefa misy loza iseho Zay eo. mihitsy anaka. Marina mihitsy zany teny mira zany e. Aleo anao ahite. Efa voalavo sasatry mena izy zany ka ny saka matory avy na lambolom-bavako. Zao le Sirolova. Ahoana ary Teba? Aleo raha pitso maraina indray tsika sy lava mody fa ny andro koa ty efa hariva ihany. Za variana nampiresaha le rangaty eo iny koa.
tsy misy kodiarana fanolo koa ao mantsy fa vaky kodiarana maly iny. Maika loatra koa tamin'ny maraina dia tsy tao andohako tsony ny tondra vaovaoko. Le vazaha raha teo koa na andodina be mihitsy tamin'ny maraina fa androany mantsy ny fotoana ny fanarahana taminy amin'ity fiaraha-miasantsika ity zany. Zany very deba. Fa mino velo fa ho vaky kodiarana indray tsika ara-mandeha. Aleo lesy mailo ihany a. Raha sanatria vaky kodiarana any ngely ty sika dia mba ahoana hozy elahy? Tsy voamaka elahy hipararehitra any. Sady eto ary elahy efa zao mahazo alako. Ndray arako, rapito zany. Tena tsy atonona antsika sy elahy koa ty fandriny ty fa aleo sa anaty fiara natory a. Za mantsy hainy lahy ihany fa ngeza ihany ko. Atonona antsika sy debe te mba miafiafy kely eto fotsiny androany ko. Aleo le sa any anaty fiara natory a. Ry aza matahotra be toy io a elahy fa tsisy aninona latsony aho. Na hita bandy kanosa ihany fa tena tafahoatra elahy ka koraty sarim-bavy lesiko. Mba ahoana re raha idebo ty miaina ny zavatra nenako alina. Zay lesy fa ho any anaty fiara amin'izay a. Tandremo sao matory maraina fa anainga maraina tsika sy elahy. Mbola misy fotoana ianjehana mantsy any. Ary aloha atao mandrimandry amin'izay ty sezy ty dia atory fa efa ho amin'ny fito sady zao. Amin'ny 4 maraina indray mantsy dia efa tsy maintsy mandeha raha pitso. Ohatra ary iny zany feo mikasokasoka any ambadika an'izany. Aleo rangahy ivoahana mihitsy aloha fa tsy misy atoriana tsy. Ohatra ary toa tsy misy na inona kory nge aty. Raha za aloha ny sangisanginy zany olona mpanadalany rolovo zany aty dia ary aloha rangahy iverina tory amin'izay fa tsy. Aleo ty basy ty atao eto ihany amin'izay mora raisina. Ohatra ary toa misy mitoroka nge zany fitaratra ny fiara zany. Tsy amelako zany raha tsy azoko androany. Efa miany amin'ny fiainana mihitsy angambako. Ary alohaloha arehatra ny torsa dia hivoaka hijery an'izany. Ataoko fantatry elahy tsara zany rapana an'izany androany. Ary ohatran'ny olona nge ry tazako ry zany. Aleo fa fahanako baly ty basy ty dia ho tifiriko avy hatrany. Ohatra ary nakaiza tampoka izy teo. Aleo hirosorosy eny amin'ilay nahitako azy teo. Ohatra ary iza koa nandona an'ilay basiko teo nefa tsy misy olona akory teo. Tena ny anjera marina dia kitidy be aty ambany aty. Marary zany tongotra zany fa nitatazany ty vato ty. Ary misy misarika nge za zany nefa to tsisy nizaniza kory. Maty aho marina. Maty aho. Nadona mafy teo an'ity azy ty aho marina. Marary mafy sa lohako zay. Misy manakandanga zany. Saika maty aho marina. Fa aiza ry izany olona nanan-kenda teo zany. So te mba le fazimba ny tenen'le rangahy iny ary nampitsaly aho teo marina.
Tena ho faty raha zao no mitoy a. Zay hitako marina. Aleo aloha hitsangana de mitsoka aloka. Ary indray nge le olona hitako teo de ahoana reny atao hoe tena lasa matahotra zany a. Tena aleo ranga mitsoka fa ratsy ty a. Tena voafingana marina teny anjera. Io fa manantona le olona teo. Matahotra zany marina. Ary to fohy kely nge izany sady lava volo be. Tena mampatahotra na hijery aza aza marina. Mata io fa manantona ty. Ary mifona tompoko. Mifona. Ohatray fa inona koza ny olona mitabataba ny felany azany. Tena torobe fa tsy misy nangelingelina mihitsy alina. Mahagaga indray zany. Aleo aloha hiezaka hiarina moramora jery an'iza mampitabataba ny olona ho felany eo zany ka. Ohay, fa inona koa reto olona be dehibe mitangorona eto reto. Tena aleo aloha hivoaka mihitsy ka. Ohay, fa nisy inona reo e. Azafady kely nge re olona e. Azafady e. Ohay, loza. Tena ideby ty marina. Maty deba. Ary maradratra be nge ny vatany ray manontolo zany e. Ohay, jereko koa ny tendany fa atao mivantatra sy feno dia-langotra. Ary ny olana mihitsy nge izy zany e. Lozy ty marina. Raha azoko tsara zany dia ohatrany nahazo akoho ny nahazo ny deba alina. Soa ihany fa tsy nanaraka ny aikoko. Tsy misy atakandro mihitsy fa aleo mody zao dia zao. Dasineny fa misy inona mirana misy inona kalakely ty fa inona marina mahasepitsepitra andry avy any am-patsakan'andro mirana. Ka ny feo alina ny ela iloza efa nahitsika e. Mato vonoiny vazimba alina tao ilay rangano teneny dadiny. Tena maradratra be daholo ny tenany dia ny olana koa ny lohany. Zany ve anaka. Io ary le fanlazaika anao loza zany marina. Efa afaka didy aloha tsika ny amin'izany e. Mafy lo loatra tsy laitra tenenina ko. Aleo aloha mba hijery an'izany any so manahirana ny tanàna ka. Dia raha tsy fahafatesana ohatr'izao moa zany reneny no mitranga dia tsy ety iny mihitsy ry zareo. Zay ane anaka ny olana amin'ilay olona avy any an-drenivohitra manao tsinitsinina ny aty ambanivohitra ohatran'izao e. Zao ny afarany. Hita ho ary neniko. Andeha hiteronoana aloha ary fa raha rivotsika miresaka tsara. Eny ary mazotony eny fa za koa mbola mameno siny be.
eo anery ty nefa nalazaiko taminareo e. Nareo mafilo raha tsy misy fahafatesana ohatran'izao zany nareo de tsy mihitsy tena mifona re zay tompoko fi lehibe anay mihitsy ngeny tena tsy resy lahatra tamin'le izy zao loza ny trangako efa niezaka ny teny azy any taorina ny fahavoazako fa tsy niaino mihitsy moa izy de zao ny farany fa mikasa ialy eto amin'izay zay fa tena tsy azo atao no mijanona eto zany so ahita loza vaovao eto indray mantsy day tandremo fa ahoana to mbola mila manao fombafombonareo aho vao miala eto satria efa nanotafady mazava am'se zay ka raha tsy manao an'izany nareo de arahany any foana am'izay alehanareo any ka tsy maintsy mbola isy loza azo anareo zay zany ve eno azany lazaiko anao zany ko de inona no atao am'izany tena matahotra tompoko fa mba apio aza matahotra aloha se efa anampense any ahy sady tsy mety ko mantsy raha tsy olona efa mahay an'le fomba no manatanteraka azy ko de misaotra anao sady tompoko am'izany fandavatenanao zany tena matahotra mafy mihitsy mantsy mahaino an'izany zavatra nazay ka nareo efa tenenina foanako tsy misy isoranse zany fa adidinay amin'ny mahatompo tany anay ny manao an'izany ka de azafady indrindra inona avy moa tompoko ny zavatra ilaina amin'izany fombafomba zany ka de andao aloha tsika seho any an-trano de no manina ny zavatra rehetra ilainy ka anatanteraka an'le fombafomba tsika zao de omany ny fitaovana rehetra de ahoana ny atao tompoko za mantsy tsy mahay mihitsy zao apetraka se fotsiny reny rehefa miteny aho azonse zany tsy misy zavatra sarotra be akory eo ay alefaso ara fa efa voniny reto ka manatona se eto kaikaiky eto zay mipetraka tsara se ao nareo voazimba zay tompon'ny tany indro fa efa nalahatra amiray toerana eto ny mamy sy ny masika iresaka aminareo voazimba tompo tany eto zay ka miaino ianareo anay azafady miaino tsara mandrenesa soa mandrenesa tsara hiavana aminareo zay fa nandika ny fadinareo anareo ny tany ka mifona aminareo zay tamin'ny tsy firesahana taminareo manomboka eto aoko sika ifanambina tsy fanimba sy fandratra ka de indro tetoka manitra no mariky ny fanajana indro ihany ko javika tantely ho fanasinana indro fafimbary fotsy ho fakatelemana mandrosoa asiny anareo ary aza mahavotsiny anay tsony zay fotsiny iny vita se fa andao am'izay tsika andeha zany ve tompoko mbola mamerina fisaorana anao ihany fa raha tsy nisy anao ngamba de tsy haiko aiza no aizako nyreny nataonao reny tena makasitraka re tompoko andao aloha seho any an-trano de andray miresaka tsara sika zay mandrososy de mipetrapetra mazotoerana azy fa izao raha raha tsy mety amseho mipofo eo de eto ambony fandiny eto mipetraka tsy de mba mampiasa seza mantsy ny ety ambany vohatra se tya misaotra indrindra tompoko aleo ngamba eto ihany fa tsy maninona eto ka ay ve sika misy vahiny manahoana tompoko ka tsy ty ve le tovolahy resaka tamiko indray andro ry izy mihitsy io ka salama tsara fa ny fieriny mbola misy tsy sitrana tsara ay ve ka za anankity rangahy ty le sy mpamanjakely ny resaka tamiko tamin'iny ary to samy variana be nareo zany fa nga mifankafantatra nga nareo sa ahoana
Ka tsy ianao ve le tovolahy resaka tamiko tery andafa tsy nanana indray andro ry e? Za mihitsy mika mahatsiaro an'le resakitsika tamin'iny aho mahita anao e. Manenina mihitsy aho hoe tahak'izay mba noenona ihany le teninao tamin'iny. Efa vita indry ty efa ranondraraka tsy azo ofinitsony reny. Ary efa voasotroka koa zay ny loza fa de aza miayatsony se zay. Fa manaraka rehefa mivahiny tanin'olo loatra zao de mba mino ihany ny tenin'ny tompo tany fa aza de manao tsinitsinina loatra tena mifona kifa diso amin'ny manaraka ny tsy ataotsony. Ka mandra-pahamasabary riva aloha de alefaso ndresadresaka e. Inona fotsiny natao eto? Fa zao misy zavatra manitikitika any saky marina ty ry zareo reny fomba nataotsika teo re marina moa zany rangarakotroka midika ho fanompotsy tena tsara be mifanontaniany se ary tiako ampahafantarina amin'se mihitsy voalohany aloha tsika malagasy de tena diso fiheverana mihitsy amin'le hoe sampy amiko sy ty rehefa miatoraka na miatsampy amin'ny ely ivelany ny olona ray de manompo sampy izy zay. Zany hoe tsy ratsy velively mihitsy ny hevitry ny teny hoe sampy fa isika mihitsy no mana ratsy an'ilay fiheverana azy de anapiko kely an'izay teny daty zay za mantsy mba navita hatramin'ny taona famaranana ihany de mba mahafantatra kely jereo anaty rako-bolana ny hevitry ny teny hoe sampy fa mazava tsara ary misy resaka Andriamanitra ao fa amiko ny sampy de ny fiheverana na fametraha-pitokisana amin'izay heverin'ny tsirairay fa Andriamanina iarovany amin'ny ratsy izay tsy takatry ny sainy ka angatahan'ny fitahiana. Noho izany de tsy ratsy koa amiko ny hevitry ny teny hoe sampy fa notefena tao an-tsain'ny olona taty aoriana fotsiny hoe ratsy zany de amiko koa fanombana sy fanontona rano ny fomba fanao malagasy le izy any ka raha vao hoe malagasy manao zany de hoe manompo sampy nefa ny olona rehetra de miatsampy amin'ny hery tsy hita maso avokoa de mampalahelo mihitsy anesika malagasy indraindray tena hoe voazana karaha-tsaina marina. Ka ovaliko amin'izay le fanontaniany teo eno ary ngarakotroka ka tsy fanompo-tsampy velively nataotsika teo fa alafady azonse alafady tsy mivavaka eo mantsy ny olona ty fa any am-piangonana ohatranareo any andrenivohitra ihany fa fanajana sy fitandremana ny tsy azo atao fotsiny nataony ny olona mazava amin'izay ihany ve za mivaly teniko zany sa ahoany tena mazava ary zareo fa tena tsy nafantatra ka tena diso be mihitsy nge zany ny tato an-tsaiko tatoko de aza mba mora resen'ny olona lahatra amin'ny fiheveran-diso amin'ny manaraky sady ianao zao ve tsy manam-pahaizana be zay aty ambanivohitra rehefa tsy fidiny amin'ny fijanonana amin'ny fianarana na de mbola te hianatra azako tsy manam-pahaizana be zany ka fa iny lehibe anay iny nge nampivoatra ny fiainako fa ony marina ho ary zay ty eny tompoko fa inona marina tena ndraiky tsy izy iny fa atao hoe olona ambony eo ony izy araka fitantarany ny tena marina de zao tsinitsiny izy fa manan-karena be fotsiny de mahafantatra olona ao ay ve vita mihitsy aza ny mibaiko eo n'ireo olona ambony reo toy ny hoe fanamboaran-dalana taty aminareo ka de inona zany zay ty ny tena mampanankarena azy raha izany fa lazaiko aminareo dolo ary ny tena marina rehetra de zany ko no saika mbola ataonay aty fanaharitraronana ny tena tanjonay fotsiny ty hoe orina sasaka atsanganay ity ay ve ka nisy an'izany lalina indray zany ka ay ve zany ny ambadiky reny de ianao koa zany mbola piraitsy kombakomba aminy fa maninona nareo mambotry firenena ohatran'izany piraitsy kombakomba aminy tokoa fa zao vao tonga saina
tsy mahasoa sy tsy mahatonga aiza nefa tsy fahamarinana. Zao ny faraniko. Lesina ho azy zavanytanga tety. Vonina hiala amin'ny ratsy fanaoko teo aloha zao ka. Tsara zany anaka rehefa tonga saina ianao a. Raha tsy taty tsy nahatsapan'izany ary raha tsy nisy anareo dia efa tsy haiko intsony izay nefarako. Ka zao ahoana seka ho fankasitrahatra sy ho valiny sy ho vitanareo tamiko dia etoako ny fianarany mirana. Tokony mbola hianatra mantsy ny fahitako azy ary hitako fa mahay tokoa. Ka izao sea ny soa vitanay sy andrasanay tampiny avy amin'ny sy mihitsy akory. Eny tokoa adidy tsy maintsy natao ane ny anay reny amin'ny mahatompo tanàna anay. Ahoana ny hevitra amin'izany ry mirana? Ahoana ozy ianao anaka? Ianao mantsy no tompo-kevitra amin'izany ko. Fa alibe amandre azaniko, mbola hianatra ihany aho zany. Tsy misy olana zany rehefa avelanareo manohy fianarako indray aho tsy misy olana reto zany ny fahasairana neny tsy nanohizandry ny fianarandry fa tsy hoe zahay ny nanakany. Aza matahotra nareo ry izy mivady fa eto ako daholo momba ny fianarany rehetra. Tena misaotra betsaka se ho tain'Andriamanitra. Misaotra tokoa ry se fa faniriny io zanaka hivavy tokana io mihitsy ane zany hoe mianatra any an-drenivohitra zany. Misaotra anao ry lova fa zava-dehibe tokoa zany ataonao zany. Tsy misy isaorana zany olona nahitana soa nareo ka rary ny raha anaovatsoa. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Ampasanjina. Nosoratany Airtox, novelominy Rakoto, Faly, Nambinina Randry, miaraka amin'ny Oly Malalatiana. Nandray feo sy Nana Totosa, Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.